manolotra ny arahaba ho antsika rehetra indray amin'izao takariva izao. Nivoaka an-dranomasina tao amin'ny distriktan'ny Fort Dauphin ilay rivo-doza Sud tamin'ny enora ariva teo. Nanana tanjaka tempête tropicale modéré izy, izany hoe nitondra rivotra 520 km isan'ora izay narahana tafiditra 20 km isan'ora. Izotra manoa ny diany hiatsinanana somary atsimo atsinanana izy zany amin'ny hafainganam-pandeha 30 km isan'ora. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana ihany koa dia saika any an-dranomasina avokoa no misy ny raombaratra matanjaka niaraka tamin'ity rivo-doza ity. Na zany na tsy zany aza dia mety mbola azorana ihany any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny, fa kosa hena tsikelikely zany. Ny rivotra ihany koa moa dia hena miandalana amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny rehefa manalavitra antsika tsikelikely ity rivo-doza ity. Etsikilan'izay dia mila mailo hatrany ny faritra rehetra izay nandalovan'ity rivo-doza ity, ny amin'ny mety ho fiakaran'ny rano na renirano, eo ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny tany na lalana amin'ny toerana marefo sy moratondraka. Hiezaka noho ny diany hiatsinanana somary atsimo atsinanana zany ity rivo-doza Sud ity, ary analavitra tsikelikely amin'ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy. Miova toy izao ny filazana loza mahakasika ny rivo-doza, filazana miloko manga na filazana fa tokony mbola mila mailo hatrany ny any amin'ny faritra Androy, Anosy, ny distriktan'ny Benenitra, Ampany ary Betoky Atsimo. Ny mpiandrika manomboka eo Morondava hatrany Taolagnaro, torak'izay ihany koa ny eo Taolagnaro ka hatrany Manoro dia tsy tokony hivoaka endrika mihitsy aloha mandra-pahalasa tanteraka ity rivo-doza ity satria mikorotana ny toetry ny andro an-dranomasina. Ho an'ny eo Manoro hatrany Kapesta kosa dia manomboka rampitso maraina tsy tokony hisy hivoaka endrika intsony ary tsy tokony ampiasaina intsony ihany koa ny ranomasina satria mahery izay ranomasina izay noho ny alin-drano aterak'ity rivo-doza ity. Asaina foana isika rehetra mba anaraka tsakany sandava ny toromarika eo meny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza amin'ny édition. Dia izay indray ara ny vaovao mahakasika ny rivo-doza Sud, ankasitrahana ifena ianao nanaraka na iteto foana atao anatin'izay fizarana izay. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsindray raha tompoko lasy tompoko vavy.